ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika riavako malala tratry ity alarobia fahatelo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho tsika nio dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Jeremia toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mifandahatra aminao Jehovah dia ianao ny marina, nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalana ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny biodina rehetra? Nambolenao izy ka dia miorim-paka, mitombo izy ka dia mamoa, manaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao Jehovah mahalala, mahita sady mizaha ny toetran'ny foko ny aminao. Sario toy ny ondry ovonoana ireny ary atokany ho amin'ny andro amonoana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Velotaraina i Jeremia mpaminany eto, velotaraina amin'Andriamanitra ary te hifandahatra amin'Andriamanitra mihitsy. Te hifandresy lahatra amin'Andriamanitra tahaka ny Isaia mpaminany, tahaka ny rompon'Andriamanitra maro samihafa velotaraina tamin'Andriamanitra. Isan'ny nitondra mafy tamin'ny asa fanompoana na tamin'ny asa izay niantsoan'ny Tompo azy Jeremia. Ary rehefa nijery ny fiainana izy amin'ny ankapobeny, izay nantsoin'Andriamanitra, nampanateran'Andriamanitra ny fiarovany, dia mahita fa eo amin'ny fiainana toa tsy zany ny fahatsapan'ny fiainany. Dia mampatsiaro ny Salamy 7:7 nataon'ny Asafa, ity tenin'ny Jeremia mpaminany miresaka amin'Andriamanitra manao hoe: eny, raha mifandahatra aminao nke za Andriamanitra dia fantatro fa ianao ny marina. Kanefa mamela mba hamboraka ny mavesatra aminao, mamela mba hiresaka aminao zavatra izay mamperitreritra amin'ny fiainan'Andriamanitra dia izao: nahoana no mahita olona ratsy fanahy nefa n'izy ireny dia milamina tsara? Izy miodina aminao Andriamanitra, izy miala aminao Andriamanitra, nefa mahagaga Andriamanitra fa tao ambininy izy. Azara mieritreritra mihitsy Andriamanitra fa ianao no mampioro-paka azy, ianao no mampitombo azy, nefa amin'ny fiainany dia izao amin'ny vavany ihany izy manaiky anao fa ny fony lavitra anao. Inona mahatonga an'izany Andriamanitra? Mitovy amin'izany fanontaniana izany nataon'ny Asafa ao amin'ny Salamy 7:7, nanao hoe: andininy faharoa, saika ny blasitra ny tongotro, ny alina ny preare, ary mahita ny fiadanany ratsy fanahy. Zany hoe indraindray fahatsapantsika ny fiainana dia mahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy, ny tsy mino. Mety pitrango zany, fa inona no mahatonga an'izany? Inona no mahatonga an'izany hoe ratsy fanahy miala amin'Andriamanitra, na ataontsika koa hoe miodina tsy miaraka amin'Andriamanitra nefa ambinina? Ifantsika fa tsy tsika kehitriny ihany no mahita an'izany. Mahita olona eny anivon'ny fiarahamonina, mahita mpiarabelona mitsika eny anivon'ny fiarahamonina, manao izay tsy mety amin'ny hijerentsika azy, manao izay tsy mety mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina, nefa jerentsika miadana, jerentsika milamina tsara. Dia tsy namaly an'ity fanontaniany ty avy hatrany tamin'i Jeremia ny Tompo,
fa voavalin'ny tompo eo amin'ny fiainany zanak'Israely amin'ny fifandraisany tamin'ny Jeremia mpaminany de voavalin'ny valian'ny tompo io. Ary ny soratra masina manontolo de manazava an'izany valiteny zany ny hoe move tena ambinina tokoa ny ratsy fanahy, move tena arak'izay Jeremia mpaminany azy zay ny fiadanany ratsy fanahy, move tena sambatra araky ny eritreretany Jeremia azy na ny eritreretany Asafa azy ny ratsy fanahy, ny valiny de tsia. Voalohany de izao ny fijeritsika n'lay satria misy zavatra mampahory antsika, misy zavatra tsy ananantsika fa eny amin'ny ratsy fanahy, eny amin'izay tsy miaraka amin'Andriamanitra akory aza, misy zavatra tsy eto ampelantanantsika fa eny ampelantanan'izy ireny, misy zavatra irintsika fa tsy eto amintsika fa any amin'izy ireny, de izao heveritsika ho fahafenona ny fiainan'izy ireny satria eny amin'ilay zavatra tsy ananantsika de eritreretintsika ho sambatra noho isika izy. Fa nefa tsy zay ny zavatra marina na soratra masina ny jereny. Ny masotsika olombelona de voafetra be. Io de atao hoe tahaka ny misy zavatra irino mafy ohatra hoe asa tsy fantatro, maniry ianao mba hanana zavatra anankiray tahaka ny amin'ity Jeremia, toy hoe maniry mba hanana saha ohatra tahaka ny teneniny amin'ity Jeremia ity. De any amin'ilay saham-boloboka iny foana ny sain'ilay olona. Za tsy manana an'ilay saham-boloboka, lay ratsy fanahy nefany manana an'ilay saham-boloboka. De mijery an'ilay saham-boloboka izy, de ny ohatsainy de lay tsy fanana n'ilay saham-boloboka no hitany, ary ny fanana n'ilay ratsy fanahy n'ilay saham-boloboka. Fa tsy hitany ilay zavatra ao ambadiky ny saham-boloboka ilay ratsy fanahy, ary tsy hitany kosa ny ao ambadiky ny tsy fanana n'ilay saham-boloboka. Misy zavatra be dehibe ny men'Andriamanitra azy. Mety tsy ny saham-boloboka no tsy eo aminy amin'ny vanim-potoana ankehitriny, fa manana zavatra hafa be dehibe izy, fa tsy hitany. Fa lay tsy ananany no hitany, de everiny fa sambatra milay manana ilay tsy ananany. Fanazavana voalohany zay, hotsika manao hoe ao amin'ny soratra masina de misy zany ataontsika hoe fisalasalany ny mpanompon'Andriamanitra satria ny masony any amin'izay tsy ananany, masony de any amin'izay iriny ka de mahatsiaro vory izy tsy manana an'izay. Hotsika manao hoe amin'ny fiainan'ny olombelona de mety pitranga tokoa zany. Misy zavatra irinao fatratra, tsy eny aminao le izy, fa eny amin'le olona eritreretinao hoe mpanompo sampy na manao zavatra tsy mety de mieritreritra ianao hoe fa ahoana mahatonga an'izany Andriamanitra, za mba nangataka niny tsy nahazo nefa izy manana. Tsotra ny valiny, ampy anao ny fahasoavan'ny tompo. Misy zavatra betsaka ny men'Andriamanitra anao ivelany iny. Iny ny tsy anananao, fa misy zavatra be dehibe ny men'Andriamanitra anao. Zay zavatra be dehibe ny men'Andriamanitra anao zay tsy hitanao, fa le tsy anananao no hitanao de tsy sambatra ianao. Fa zao aza any amin'le tsy ananana ny maso fa any amin'le ananana, aza any amin'le tsy eo ampelantanana ny maso fa any amin'le ananana. Satria ny mason'ny olona rehefa akafana azy nylay ratsy ka anozongozona ny finoany de taony jeren'le tsy ananana izy, ary de lasa-latsaka ao anatin'ny fitsiriritana na fialonana ny hafa. Latsaka ao anatin'ny fialonana sy fitsiriritana ny hafa ny olona rehefa aveo satria ny masony any amin'ilay tsy ananany fa tsy any amin'ilay efa ananana ny men'ny tompo azy. Lay zavatra ny men'ny tompo azy nefa ampy azy, betsaka lavitra amin'ilay zavatra tsiriritiny ary mety sahaza azy akory azy io nge, mety tsy mety aminy akory nge io, mety aminy kokoa aza ny fiainana tsika ny zavatra iriny io. Efa koa malala hotsika manao hoe mety ho diso fijeritsika, ary zay mihitsy tahaka ny Asafa na tahaka ny Jeremia zay hitantsika ambony ihany tenin'ny Jeremia. Mety ho fijeritsika mitaha amin'ny fijerentsika ny fiainan'ny hafa, mety alahelo isika maha-olombelona eny tokoa mamboraka ny alahelo tompo manina mantsy sy mpananana manina mijeren'ny olona miadana, za ty mijaly, za ty mangifiry, za ty tsy manana, izy jere miadana be, fa satria tsy hitanao ny zavatra hafa ao ambadika, tsy hitanao ny fahoriana ao ambadika lalovana.
ianao mety miadana matory tsara amin'ny alina fa izy mety mieritreritra trosa anapitrisany ianao mety miadana tsara matory tsara fa izy bota mieritreritra olona maro samihafa zay tsy fantatra ao ary nininy tompo tsy nampahafantarina anao koa zany mba haizanao misaotra an'Andriamanitra amin'izay eo ampelantananao zay le vizany toetra mahay misaotra amin'izay ampelantanana ve zay voalohany revako malala fanazavana voalohany fa ny fanazavana faharoa dia zao koa tsy hoe ny zava-dehibe dia zao omen'Andriamanitra fotoana koa izy reny ibebahana aza mieritreritra fanao hoe ambinina lalany ratsy fanahy de satria tian'Andriamanitra izy araka io tenin'ny Jeremia io fa Jeremia ny mamaly hoe tsy mizahatavan'olona angianao Andriamanitra zany tsy mizahatavan'olona tsy mitongilana amin'ny ratsy fanahy izy na mitanila amin'ny ratsy fanahy ny mirary ny ratsy fanahy ka ampangirifiry ny zanany tsy zay Andriamanitra na famadika amin'izay tsy mizahatavan'olona Andriamanitra fa mamela ny olona ibebaka izy zany hoe manome fotoana iovana Andriamanitra ny tsy tokony ho adiny tsika ao amin'ny zavatra masina fa raha ohatra ka jerena amin'ity tenen'ny Jeremia mpaminany ity dia tena miresaka fananana izy ity mambolena mitombo mamokatra dia ao amin'ny soratra masina misy zavatra telo eo ny loharan'ny ny arena raha zay ny azo ilazana azy dia voalohany dia izao ny fahaiza mitantana ny fahaiza mitantana dia tena loharan'ny fananankarena io zany mifahaiza mitantana avy amin'Andriamanitra fa misy koa fahaiza mitantana tena amin'ny faharanita-tsaina ny fampiasana ny talenta tsotsotra zao dia tena ansotra masina zay Mateo 7:20 dia tena mampanankarena ny fahaiza mitantana no zany dia mety ho anakarena ny tsiraray avy na tsy ao amin'ny tompo ary izy na avelan'ny tompo anakarena ny olona tsiraray avy raha mahay mitantana izy mety misy olon-tsotra zany tsy mpivavaka izy fa mahay mitantana izy satria nomen'Andriamanitra fa tsy miakatra Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra saina izy nomen'Andriamanitra faranita-tsaina izy dia nahay mitantana izy dia lasa nanana izy tsy voatery ho mpivavaka izy fa satria nomen'Andriamanitra talenta dia mahay mitantana izy misy olona ohatr'izany dia naizanona zany ny mpanao salamo ny soratra masina dia miteny manao hoe Andriamanitra ny mampanankarena sy mampahatra hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samuel io hoe Andriamanitra ny mampanankarena sy mampahatra zany hoe nahay mitantana izy ary navelan'Andriamanitra anakarena ny fananakarena amin'ny soratra masina dia antsorato eo koa zany hoe eo ny fahaiza mitantana fa navelan'Andriamanitra izy hananakarena nomen'Andriamanitra saina izy zany ahitantana dia navelan'Andriamanitra hanana izy fa ny faharoa dia izao mety mampanankarena ny olona dia ny fanambinan'Andriamanitra tena ny fanambinan'Andriamanitra tsotra fotsiny zao misy olona tsy dia tena olona dia maharantsaina dia manahoana loatra amin'ny fitantanana tsy dia nandalo sekoly ambony dia manahoana loatra amin'ny fitantanana fa dia natsoan'Andriamanitra fotsiny zao izy hanankarena nitahin'Andriamanitra tena hanankarena ry voalohany tsy hoe tsy nitahin'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra saina mihitsy hikarokaroka ka dia navelan'Andriamanitra hanankarena ity faharoa kosa tena nataon'Andriamanitra mihitsy fiantsoan'Andriamanitra mihitsy zany hoe tsy dia tena nanana lay faranita-tsain'ny fitantanana loatra izy fa nanana ny toe-po hanankarena zany hoe nanana toe-po tena afaka hitantana harena hitantsika amin'ny soratra masina zany tantaran'ndry Abrahama tantaran'ireo mpanompoandriamanitra amin'ny testamenta taloha ary ny fahatelo dia zay mampanankarena dia ny fangalarana hita amin'ny soratra masina io misy mpangalatra dia manana ity fahatelo ny tsy akasitrahan'Andriamanitra kanefa ity fahatelo ny tena betsaka amin'ny olona eto ambonin'ny tany afetsifetsena ary io no mahatonga ny Jeremia miteny manao hoe tohatra ny ambinina le olona ambinina izy satria mangalatra ny fijerenao azy dia tohatra ny manankarena izy satria izy manao ny tsy fahamarinana izy dia mifety izy dia mangalatra izy dia manana izy fa saingy izao
avelan'andriamanitra eritreritra sy avelan'andriamanitra isaina izy zany hoe men'andriamanitra fotoana izy hoy ny tenyny Jeremia to hoe fa inona ny mahatonga an'izany ny valiny de zao tsy avy amin'andriamanitra mihitsy ilay fanambinana tsy voatery ho faharanita-tsainy satria raha tsy fanahy izy de tsy mampanina azy tsy manana etika izy tsy manana moral izy dia mangalatra izy de amin'ny fijerenao azy toy niangatra andriamanitra hoe sahoana ry izy ny manana tsy niangatra andriamanitra fa izy mihitsy no nakankerina ary re fitsaran'andriamanitra zay nefa mbola ho avy de Jeremia any no mamarina hoe fanontaniana io ry amin'ny farany manao hoe ary atokoano amin'ny andro amin'olo zany hoe fantatry Jeremia aminy fa tamin'ny tsy fahamarinana ny nanambinana azy nanana ny ambiny dia miteny Jeremia hoe atokano amin'ny hamonoana azy izy rehefa malala inona ny efim-panahalalina atoka manaraka ny mampifanatona ny salamy fahatelo amin'ny fitopolo sy ty Jeremia toko faharoambinifolo ty tsika de mazava ny teniny hoy Jeremia mpaminany manao hoe mahita ianao sady mizaha toetra ny foko ny aminao ianao mahalala zany hoe ny valitenin'ny Jeremia de zao mitovy amin'ny valitenin'ny Iasafa ihany amin'ny salamy fahatelo amin'ny fitopolo lay miteny manao hoe ketrinaka efa tsy mahalala andin'ny faharoambiroapolo amin'ny salamy fahatelo amin'ny fitopolo ketrinaka efa tsy mahalala tena ketrina mihitsy eny biby teo anatrehanao Andriamanitra hia andin'ny fahasivy ambin'ny folo rava indray mpimaso izy levina izy matinjava mahatahotra izy fa iza de ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara very zay rehetra lavitra anao zany rehefa malala eto zany nday izao mizaha toetratsika Andriamanitra avelan'Andriamanitra mety ho tazantsika ny fananakarenan'ny fetsifetsy fananakarenan'ny olona miataka amin'Andriamanitra ny fanambinana ny olona miataka amin'Andriamanitra fanambinana ny olona tite saingy zao tsy avy amin'Andriamanitra kory fa avelan'Andriamanitra hitranga mba hampiorenana ny finoantsika mba hahatonga tsika hisaotra an'Andriamanitra hahatonga tsika masotsika hisokatra manao hoe hay betsaka lavitra noho ny zavatra asy anana no ananany ny olona iny ka ny ananako Andriamanitra fa ny fiafarany reny olona reny raha tsy miverina amin'ny tompo izy de fa hafatesana fa raha miverina amin'ny tompo izy de fiainana raha miverina amin'ny tompo izy de fiainana fa ny mahatsara anao de zao ny eo akaikin'Andriamanitra ihany jereo tsara ao ny sohatra masina ny tantalan'ny Zakaios nge raha jerena de ambinina tao ny fiainany ambinina izy raha ora jerena amin'ny bokin'ny Jeremia ty satria Jeremia Zakaios mpamorera de nanangalatra izy de fetsy nanambaky izy tsisy nataony Zakaios de fantatry ny olona zany ary de tezitra ny olona tamin'ny Zakaios de tezitra tamin'ny Jesosy koa ny olona fa maninona koa ary Jesosy mbola makao amin'ny iny olona iny any jere de lasa ny Zakaios to zany de inona ntsony mba anay izy efa manan-karena be de lay Jesosy koa mbola lasany de inona ntsony mba anay zany zay ny fiarahamonina kanjo rehefa tonga tao amin'ny Zakaios ny Jesosy de hoy Zakaios miteny hoe zao no izy ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny tsirariny dia onerako avy efatre ina dikan'izany asa le izy mbola tavela amin'ny Zakaios amin'izany fa zao fafo izany zay le hoe men'Andriamanitra fotoana i Zakaios fa ho avy ny fotoana mangin'Andriamanitra azy ary hanonerany ro zavatra nalainy tamin'ny tsirariny hanonerany ro zavatra mety ataontsika hoe azony tamin'ny tsy fahamarinana ny olona nambinin'Andriamanitra moa iny efa mahafantatra ny ataony ny olona nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ka ahitantana efa mahafantatra ny ataony amin'Andriamanitra fa zay nandeha tamin'ny tsy fahamarinana kosa ka nanana de zao taonin'Andriamanitra hibebaka hiverina amin'Andriamanitra
tsy ny fahafatesany raha tsy fanahy akory mamaky an'andriamanitra fa ny iverena ny reny olonanambinina ireny niara tamin'andriamanitra mba hiverina amin'andriamanitra tahaka ny zaka izy. Inona ary ny toe-panahy? Ny voalohany dia izao mijery ianao raha mijery ny fiainan'olona amin'ny finoana. Aza mijery ny fiainan'ny olona, ny fiainanao jerena, ary aza mitsiriritra zavatra miainga amin'izay ananan'ny olona, fa mitsiriritra zavatra na maniry manimarina kokoa, maniry zavatra miainga amin'izay fantatrao fa ilainao sy sahazanao. Aza mitsiriritra zavatra miainga amin'izay fananan'olona hoe ianona manana ka tsy maintsy manana, ianona manao an'izao ka tsy maintsy tsy zay, tsy mahasambatra anao zany. Fa izao rehefa fantatrao fa ilainao le izy noho ny fiainana dia azonao resahana amin'Andriamanitra. Dia rehefa fantatr'Andriamanitra fa mety aminao dia omeny ianao, ary rehefa fantatr'Andriamanitra fa tsy mety aminao dia mifaly ampoanao ny fahasoavan'ny tompo. Aza miainga amin'izay ananan'ny hafa ka hilatsaka ao anatin'ny fitsiriritana, fa miainga amin'izay zavatra tena ilainao mba ho hainao ny mampiasa ilay zavatra raka ny tokony ho izy. Fa ny faharoa dia izao, aza mijery ny hafa koa ny ratsy fanana ny fiainany, tsy izay ny zava-dehibe, fa mianina amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ny mahafaly an'Andriamanitra tsy ny faharava-piainan'ny olona akory na ratsy fanahary izy, fa ny mahafaly an'Andriamanitra dia mahita ny olona iray mibebaka. Zereo tsara ilay zanak'adala tompamaranana. Ilay zanak'adala anankiray ratsy fanahy dia ralainy daholo ny fananany ny anjara lovany dia nandany ny azy tany izy. Ilay zokin'ilay zanak'adala, ilay zokiny nijanona tao an-trano. Ary rehefa miverina ilay zandriny avy any dia tezitra ilay zokiny hoe fa hoana kosa ary fa tsy efa nalainy ve ny anjarany e? Fa tsy efa nalainy ve ny anjarany ka inona indray mbola miverina avy any izy, mbola omeno ihany fa hoana koa ianao zandry tata, za teto aminao foana tsy mimeno na inona na inona, io no avy nanao ny diditra ny tanànana tany mbola nitahinao ihany fa hoana ary zany ianao zany. Zay ny toetra an'Andriamanitra. Ny mahamaky an'Andriamanitra dia izao ny iverenan'ny ratsy fanahy, tsy ny fanapotehana, tsy ny faharavan'ny ratsy fanahy ny mahamaky an'Andriamanitra, fa ny iverenany eo amin'Andriamanitra ka hanana ny fiainany. Fa aza manao ohatran'ilay zokin'ilay zanak'adala. Ianao dia olo ndray ny manao hoe ianao nge teto amiko mandrakariva e. Tsy hita, ny hitanao dia ilay zandrinao naka ny lovan'ny mena azy ka dia nandehananao ny tany kibony, fa tsy hitanao ny betsaka dia ianao teto amiko mandrakariva. Toko izay anahy dia fanao, inona nahory ianao teto? Toko anao daholo zay rehetrarehetra anako teto. Dia tahak'izay koa ry havako malala. Ianao aza mieritreritra manao hoe ry olona ry ratsy fanahy efa manana an'ity, fa ny tompo miteny aminao hoe izay rehetra anahy nge efa ny lanitra aza nge efa nomeko anao e, ny fiainana mandrakizay aza efa nomeko anao. Toko andova fiainana mandrakizay ianao, andeha lalana volamena ho ny hiran'ny asiziny, ny hiran'ny fifoazana, ny hira zafindroatra kristianina hoe ianao io amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay rehetra, ianao nge prailova amin'ny Kristy, ka inona palahelo anao amin'izay fiainana mandala? Matoa tsy omen'Andriamanitra anao fotsiny iny dia fantatr'Andriamanitra fa tsy mety aminao, tsisy heviny raha omenanao nefany tsy ampiasainao akory, na tsisy heviny raha omenanao nefany tsy mahasoanao akory. Fa ny zavatra rehetra dia izao, matoa anao zanak'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra, tompony volamena, tompony arena, tompony aina, tompony zavatra rehetra Andriamanitra. Noho izany rehefa ao amin'Andriamanitra ianao dia ao aminao ny fahafinana sy ny zavatra rehetra, dia aza latsaka ao anaty fialonana. Aza variana mijery izay fiainany ratsy fanahy, fa ny azy ihany mivavaha ho azy mba hiverina amin'Andriamanitra izy. Hivavaka isika ry havako. Jesosy misoranao izay fa na dia toy ny tsy manana aza dia manana ny zavatra rehetra, ary na dia toy ny napahoriana ary dia mahana fifaliana kosa ao aminao. Ay ianao Jesosy, anay ianao ary ampy anay ny fahasoavanao. Ny teninao dia efa nanafatra anay tamin'ny mpanomponao manao hoe manoatra noho ny mpandresy izahay, ary omenanay maimaim-poana ny zavatra rehetra noho ianao Jesosy. Dia ampianaro izay tompo tsy ho latsaka ao anatin'ny fijerenan'ny fiainan'ny hafa,
ka iozongozona ny finoanay manoloana zay mety ho ananana na tsy ananana de ampahirizy koa zahay ahijery azy reny amin'ny fitiavana ka hivavaka ho azy reny mba hiverenany eo aminao Andriamanitra fa ny mahamaika anao Andriamanitra de ny amonjy ny olona rehetra ao amin'ny Jesosy zanakao amin'izao kareny zao de aoko fantatray tompo terizo zahay atsiary fa sambatra izahay manana anao fa ngio ny fonay atsiary fa fahasambarana ao anay ny fiarahana aminao ary tsy mananjava mahaory zahay manana anao fa raha tsy hanananay fotsiny zay zavatra mety ho tsiritin'ny fonay ankehitriny de fantatray tompo fa ianao ny mahalala de mangataka ihany keo nefa zahay mitalao amindra fonao mba omenao anay hatrany zay zahazao anay fa mahalala anay ianao ary nizaha toetra ny fonay isan'andro de ampiorenao aminao Jesosy ny fitiavanay amin'an'i Jesosy Kristy mpamonjy